MG Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Nivava. La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azampisena Mnandjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano Nivavo. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura pyramide na miaraka amin'ny France Col. Manulchano Nivavo. Mikorontana ny fampiasana ny tableta ampiasaina amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitra mifidy eny anivon'ny vokotany amin'izao fotoana izao. Ankilany atsombolana indray karama ihany koa ireo CLRE. Raha tanteraka ny jirama Marlambo noho ny atezeram-bahoaka ka nahatonga ny famotehana sy ny fandorana ny jirama malialina. Efa ela ny nanao antsoavy mahakasika ny fahatapahan-jiro ny solom-bavam-bahoaka, saingy tsy nisy ny aino ka ny afara tamin'izao trango izao. Lasa nitafika Mozambikiana ny fiaramanidina Kaza CN 235. Tsombolana alohan'ny fanjakana malagasy ny vidin'ity fiaramanidina ity hatramin'ny androany, ka antony marota ny tompon'andraikitra izany tamin'ny fanjakana Mozambikiana. Mivena mahazo vahana ny fandraisan'ireo zava-mahadomelina atsindrona amin'ny vatana toy ny roro, tanora avokoa ny ankamaroan'ireo tafaroboka amin'izay raha ny hita tamina fokotany ray eto Andrenivohitra. Anvelany manao antsoava amin'ny fampitsaharana sy ny fandatsahana bomba sy ny famotehana ny centrale nucléaire Zaporizhia ao Ukraine amin'izao fotoana. Ny tale général ny Agence internationale d'énergie atomique, ny AIEA izay mivena manatanteraka ny fanadiadiana eo anivon'ity centrale nucléaire ngeza indrindra ao Eropa ity. Ny antsiprian'izay. Alatsinainy faraiky amby roapolo ny volana novambra taona 2022 tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity aterina ny araba ary ampanajana ihany koa no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia vaovao manodidina ny fanavaozana tanteraka ny lisitra mifidy no isantarantsika ny fampalalam-baovao ho an'ny androany. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny tablety ampiasaina eny anivon'ireo fokotany raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Atao anatin'ny iray volana sy tapany nanombohan'izay fanavaozana tanteraka ny lisitra mifidy izay. Tranga matetim-piseho ny olana amin'ny application izay ampiasaina ho ireo mpanisa mpifidy. Ankilany taratsimbolana indray ny karamany ihany koa ireo CLRE fitinokolona. Iray volana mahery tsy hataperany fepitoana farany amin'ny tanany fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy mipetraka araka ny tokony ho izy hatramin'ny androany ny lamina eo anivon'ny seni amin'ny fampiasana ireo fitaovana. Ho an'ny fokotany andotam-penaka voalohany nanaovana fanadidiny ny tapaky ny volana oktobra no tonga teny fotony ireo tablety iasany ireo agent recenseur miisa roa. Ny antsasa manilan'ireo mponina no voasoratra anarana. Saingitranga matetim-piseho ny fisian'ny anarana efa voasoratra ao anatin'ny tablety. Misy fotoana ho vaina foana ny application amin'le bug izy indraindray. Ny akabeazany tsy misy mety alaina sary zareo fa dikanay foana ao anaty tablety dia alaina sary koa ty carnet ty zany obligatoire alaina sary ty carnet ty ao anatin'le tablety. Fa raha tonga dia anaty tablety le izy tonga dia miaffiche eo hoe anaran'olona efa miverina indroa efa vita soratra ao anatin'ny lisitra mifidy efa betsaka efa misy ihany dia iny tsy adika tsony. Raha toka ny fitaovana sy ny fiatombohan'ny fanisana amin'ny ankapobeny no nahitana olana hatramin'izay. Mikorotana ihany koa ny fandraisana ny karama ho an'ireo mpandray ny lisitry ny mpifidy ireto. Ho an'ireo agent recenseur ny 20 novambra lasa teo ny fandraisana ny karama volana oktobra raha toka tsy mbola nandray izany ireo CLRE. Hatramin'izao zao izay mbola tsy nahazo hoe isam-bolana dia mbola tsy ny agent recenseur zao hoe
vao tamin'ny semaine teo ny azo nefa hoe farany volana dia nenay mbola tsy fantatra hoe ahoana fanaminana fa tsy mbola nahazo zay hatramin'izao. Tsy aivina misy 5,000 ireo tablety izay nokasaina aparitaka manerana ny Madagasikara mandritra nyity fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ity. Tsy ny fokotany rehetra manerana Madagasikara amin'izao fotoana no manana izany. Raha ny zava-misy goragora ny fanarahamaso sy ny fampitaovana eny anivon'ny fokotany samihafa. Otratra ve ny datin'ny 1 Desambra manoloana izao lesoka hitataratra izao. Anaran'ny tsy very tsisany ankamaroan-dreo antoko politika misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ankoatra ny tsy mahatazana azy ireo eo amin'ny sihatry ny fandraisana anjara amin'ny fividianana tsy hita ihany koa ny ankamarony manoloana ny tohidra raha-pirenena misy amin'izao fotoana izao tokony hisy ny fepetra raisin'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana manoloan'izay hoy ny teo anivy ny filan-kevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany-tandalana ankilany avariana amin'ny fitadiavany tseza fotsiny ihany koa ny ankamaroan'ny antoko hoy Constant Ravelson Henri Florian. Namanambara fa endriky ny fisian'ny demokrasia eo anivon'ny firenena iray aza ny fisian'ny antoko politika maro ao anatiny. Miteraka voka-dratsy amin'ny firenena iray ny fisian'ny antoko politika BDB izay tsy manao ninona akory amin'ny fampisehoana izany demokrasia izany. Toy ny amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny raharaha mpifidianana sy ny maro tsy voatanisa. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe inona no antom-pisiany ireo antoko politika marobe eto Madagasikara nefa tsy mandray anjara akory amin'ny fifidianana sady tsy mandray anjara na betika akory aza amin'ny raharam-pirenena. Isan'ny antom-pisian'ny antoko politika ohatra ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny mpikambana ao aminy fa ao ihany koa ny firoatsahan-kofidiana rehefa tonga ny fotoam-pifidianana eo anivon'ny firenena. Tokony handraisana fepetra haingana sy enitra ireo antoko politika tsy mahefa ny andraikin'ireo na eo aza ny mahatany mandala ny demokrasia ny Madagasikara hoy ny teo anivon'ny ACDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Teknitsika eto mahery ny 200 ny parti politika dia misy amin'izy ireo aza tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana misesy zany dia midika fa tsy ampy koa fanaraha-maso ny parti politika rehefa tsy mandray anjara amin'ny fifidianana mandritra ny 10 taona na 5 taona tokony avy hatrany dia mandray fepetra ny ministère intérieur tsy parti politika intsony nareo fa association zay ny tokony ho izy fa tsy zany amintsika eto fa dia parti politika. Ny zavatra mahavariana koa eto Madagasikara amin'ny parti politika dia raha ohatra ka parti politika anankiray noentin'ny olona anankiray dia rehefa lasa korazana le olona dia matetika ny zanany no mandimby azy na tsy nisera tamin'ny politika azy io zany dia mitondra ny parti. Izay koa nisy mamparefo azy satria hafa miala tsikelikely le olona tao anatiny tao dia manangana zavatra hafa. Zay le dissident en parti politique zany nefa tsy misy. Tsy mifampokasoka matetika amin'ny olom-pirenena ihany koa ny antoko politika rehefa ivelan'ny vaninandro ny mpifidianana. Tsy mazava akory ny fandarana asany hanoka manontany tena ny mpifidy hoe inona ny tombony hoentiny ity antoko politika ity. Amin'ny alalan'ny fifidianana ihany amin'ny mahatany demokratika no fandraisana fahefana. Toa lasa matahotra fifidianana ankilany ireo antoko politika eto Madagasikara. Lasa fizahan-toerana fotsiny ihany ny antoko politika matetika hoy Constant Ravelson hanoka adino ilay fototra izay mahantoko politika ny antoko politika iray. Miaoao izao satria ohatran'ny misy mihetsika ohatran'ny misy fanovana fiovana eto amin'ny firenena tsy afaka manohy amin'izao tsony fa tsy maintsy misy fiovana eto dia mipoitra daholo ihany. Raha ny mahazatra eto amintsika tateo aoriana ny repoblika faharoa indrindra dia fizahana toerana amin'ny fitondrana ny fisoratantena hoe atoko na vondrona atoko salan'izay karazana tarazo ratsytsika ihany tamin'ny fitondran'Andriamanjaka dia ny hoe misy olona ray mikendry fahefam-panjakana dia manaraka n'iny olona iny dia tandapa-n'iny rehefa tafita izy dia raha vao tsy ao fitondram-panjakana iny olona iny rava le atoko lasa malazo sisa tavela. Disy ihany koa ho izy ny filazana fa raha tsy manana toerana eo anivon'ny fitondrana ny antoko politika iray dia malemy avy hatrany. Tsy ampy ny fahaiza mitarika raha ny nambaran'ny ty mpamakafaka ara-politika ity hatrany.
tapaka tenatenany a le ezaky ny atoko politika zany hoe ny mpikambana mety tena mandeha amin'ny torapo hoe hanangana tantara vaovao hanangana firenena tena misandratra fa le mpitarika mandeha aminao hoe tsy maintsy mahazo fahefantsika azahoana manantanteraka an'izay tonga eo amin'ny fahefana dia lasa fitondran'Andriamanjaka andray zany hoe izy manjaka dia ny tandapany no manam-pahefana eto amin'ny tany firenena dia mijanona hatreo ilay olona nanangana azy le olona nanangana azy a miaraka amin'ny tantaran'iny olona iny ihany le atoko zany hoe tonga teo amin'ny fitondrana iny olona iny ndraindray tonga amin'ny fitondrana vao manangana atoko tonga amin'ny fitondrana iny olona iny a dia mahazo vaina le atoko rehefa tsy otsony iny olona iny a patitaka le atoko ary rehefa modimandry iny olona iny a dia miady lovo eo amin'ny anarany hoe zay ny mpandimby andranony tatak'izay le ao anatin'le atoko jerena tsirairay ireo atoko rehetra ireo fa ohatran'izay ny misy eto tsy aivana fa antoko politika maherin'ny roanjato no misoratra eny anivon'ny ministerin'ny atany sy ny fitsinderam-pahefana amin'izao fotoana izao tokony hampivondrona ny heriny ireo antoko politika mitovitovy fomba fijery any fanazavana mba hampienana io isa io mampiseho fa mbola tany andalam-pandrosoana i Madagasikara manoloana ireo antoko politika marobe ireo fa hiakatra 20 isanjato indray ny etralain'ny fanjakana misolika amin'ny taona ho avy araka ny voarakitra anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 fiakaran'izay hiatra avy hatrany amin'ny viditsolika amin'ny anivo mpanjara ihany koa raha ny fanazavana ka hisonitra ihany koa araka izany ny viditsolika amin'ny ankapobeny aina hiakatra ny viditsolika amin'ny taona ho avy noho ny fampiakarany fanjakana ny hetra alaina amin'ny solika araky ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana 2024 fiakaran'ny viditsolika izay ampitombo ny fahasahiranany malagasy raha ny fanazavana mazava loatra ny taxe sur les produits pétroliers zavatra taxe be da be ny ao anatiny ao fa ny problema zany dia izao ny fisian'ny TVA zany le taxe eo ambonin'ny taxe ka raha ohatra ka taxe efa 15% na karina indray 20% iverina amin'ny taux normal amin'ny TVA moa fa vitsykely ny TVA spécifique amin'ny atsika dia vao me zany ampiakatra amin'ny vidin'ny produit surtout que taxe ad valorem zany hoe arakaraky ny valeuran'le produit no ny appliqué anazy dia raha ohatra ka miatra amina valeur vaovao indray le 20% dia vao me tsika ho lafo be tsisy vao me ho sahirana ny malagasy raha tiana ny hanatsara ny kitabolam-panjakana ilaina fehezina ireo fandaniana ho hiatrany ny fanehoan-keviny isan'ny mahabetsaka ny fandaniana solika eto amintsika ny fampiasana ny karatra fanilo na ny karatra fany mpiasa-panjakana makasolika ankalalana ny tena solution amin'io zany aloha dia efa misy situation ohatran'izao dia samy mandray anjara daholo ny olona rehetra zany hoe ahena ny fampiasana ny produit pétrolier manomboka izay zany ny fanjakana fantatro fa manana ny atao hoe fanilo io fanilo io zany dia afandrareo hoe mividy produit pétrolier nefa ny tsy produit pétrolier koa no ampiasainy an'io fa takalony any amin'ny station service io dia nitika an'izay zany rehefa misy ny TVA dia taxe eo ambonin'ny taxe dia mazava loatra fa ny mpanjifa ihany no mandoa azy rehefa avy eo itsika mpanjifa ihany no mandoa an'le taxe rehefa avy eo hiditra Sambomera Rapitso ny anivony anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana 2024 andrasana orin'izay ny mety ho fanehoan-kevitra ireo solombavambahoaka ao anatin'ny komisiona ny vola sy ny teti-bola fa potika sy rava tanteraka ny jirama ao Marolambo amin'izao fotoana izao vokatry ny atezeram-bahoaka ka natonga ny famotehana sy ny fandorana ny jirama tany an-toerana omaly alina efa ela no nanao antso avy mahakasika ity fatapahan-jiro ity ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana andro any atoandro vao niainga atao toamasina ilay groupe ray izay tokony alefa nampiana ny efa nisy tao Marolambo hatrizay raha ny fanazavana 5 fepetra efa taraka ihany mahakasika izay manoloana ny fahavoazana misy any an-toerana amin'izao fotoana izao Henri Florian potika tanteraka ny jirama ao Marolambo ao amin'izao fotoana izao taorian'ny hetsy-bahoaka omaly alina izay naneho ny tsy fafaliany manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny ka nitarika azy ireo handoro sy hanimba ny fototra firasany jirama nasaritaky ny andian'olona ny antota taratasy sy ny fitaovana hafa tsy may ary nisy nandoro ihany koa ny foibe famokarana herinaratra
efa hatramin'ny ela noho nijaliany ny vahoaka mahakasiky ny famatsiana herinaratra ho ny solovam-bahoaka voafidy tao an-toerana saingy tsy nisy fandraisana andraikitra nataony mpitondra fanjakana ka izao ny afara amin'ny fahatezera-bahoaka izao andian'olona nentika tezerina noho ny tsy fisian'ny jiro ka tsy nahita ny lanonam-panokafana sy ny lalao voalohany tamin'ny fiadian'ny tompon-daka amin'ny eran-tany ho an'ny baolina kitra no nahatonga n'ity fihetsiketsehana ity. Marary ny olona amin'ilay jiro tapatapaka lava ary misy fanitsindrina tamin'ny fanomboana lalao baolina kitra resam-pirenena mondial zay. Dia rehefa tranga ny atezeran'olona zay tsy hay moa izy io na misy tarika na levahoaka mihitsy amin'ny ankapobeny fahitana anazy miromotra na kely amin'ny biraony jirama. Rehefa tonga tekany zareo dia miezaka nanimba zay azon'zareo simbaina atao fampiresahana moa fa tsy voasakana ilay izy. Taorian'ny nasimbana ny voajirama dia namonjy ny centrale électrique dia ny groupe électrogène zay tratran'zareo tokoa zany doran'zareo may tanteraka. Taoriana tao anatin'izay satria mifanakaiky ny groupe jirama sy ny perception zay misy ny volan'ireo mpandray karama ao anatin'ny district dia voatery nanapoaka basy ny trano filaminana. Tia vitanitra no natao ny paritaka ny vahoaka ny andro moa efa alina teo ny kapobeny amin'izao fotoana latsinainy mandraigna zao ny heriny amloany alonga ny filaminana mbola tsy fantatra toy. Taorian'ny tranga niseho malialina ity androany atoandro teo vao nandefa ilay groupe électrogène izay tokony ho an'ny Marolambo ny teo anivony fitelevam-paritra ny jirama ao Tomasina ao. Ity groupe ity izay efa tokony nalefa tany an-toerana efa ela raha ny fantatra saingy ny fomba hanatanterahana azy no niteraka zakany. Ny zava-misy dia potika tanteraka 100 isan-jato ny any centrale mba nananantsika izay centrale efa tsy manaraka ny tokony ho izy intsony ny centrale atao nefa dia mbola potika sy may 100 isan-jato zay. Ny birao any jirama dia ataoko hoe eo amin'ny 20 isan-jato angamba ny fahampitehany. Ina zany ny zavatra hitranga. Ny groupe na ho alefantsika androany aza dia mbola miankina amin'ny condition an'ny fitanterana ny lalana zany ny fotoana tongavany any Marolambo. Ny manaraka izay dia tsy maintsy mamerina moa zany fa tsy mamorina tsy maintsy mamerina manangana jirama vaovao mihitsy itsika ao Marolambo satria na centrale ao asinan'io groupe io aza zao mbola baraingo. Miisa roa ny milina mpiary herinaratra ny jirama ao Marolambo. Nisy fahasimbana ny iray tamin'ireo ka niteraka ny tsy fampiny ny herinaratra tsinjarena ao an-toerana. Isany mampikaikaika ny maro ihany koa ankehitriny ny fahatapahan-jiro lavareny izay saika hita manerana ny nosy. Saika aorian'ny trangandravatra miseho tahaka izao vao misy ny fandraisana andraikitra haingana ataon'ny tompon'andraikitra raha ny hita eto amintsika. Fa mitaky ny magarara amin'ny fitantanana ireo vola azo tamin'ny asehatra ny tontolo iainan'ireo solombavambahoaka antapitrisany $, no azontsika avy any ivelany. Etsy ankilany vao maika miaratsy miapotika ny tontolo iainana hoy ny fanio-kevitra ireo olom-boafidy. Antony angatahan'izy ireo fanazavana ny amin'ny nampiasaina ireo vola azo ho fiarovan'izay tontolo iainan'izay raha ny fanadiadiana onona saina. Isan'ny azon'ny Madagasikara vola fanampiana avy any ivelany be indrindra ny sehatra ny tontolo iainana hoy ireo solombavambahoaka tamin'ity androany ity. Ny zava-misy anefa famaizana tanety sy ala maro no mitranga isan'andro. Ny fatsakana malagasy dia mitady famatsim-bola foana mba hikarakarana le tontolo iainana. Ny zavatra magaga nefa na ny WWF na ny ONU dia tena tsy makasitraka na manakina antsika malagasy amina resaka fanaovana ny fanaramaso an'io resaka famatsim-bola avy any amin'ny mpamatsy vola io. $50 millions ary efa nangatana avance $2 millions. Mafantatra izay fa anisan'ny mazo ny faritra aloatra mangolo indrindra moa fa district Ambatondrazaka misy commune dimy anisan'ny misisaka anazy io ka metraka fantany amin'ireo zay aiza hoezaka izay resaka fanampiana amin'ny ray plus zay satria efa nampahatarina zany ny vahoaka anay any amin'ny district Ambatondrazaka
hatramin'izao anefany mbola tsy hita izay fanampiana zay. Ankoatra ny fitantanam-bola tsy mazava no kian'ireo solombavim-bahoaka ihany koa ny fomba fiasan'ny ministera ny tontolo iainana manoloana ireo trangana fitavozavozana maro samihafa raha tamin'ity taona ity no jerena. Ny fiarovana ny ala efa misy. Aiza ho aiza ny politikan'ny ministera ny amin'izay. Fa za mahita tsy dia matitra loatra ny politikan'ny ministera mikasika an'izay. Ny tenako nampiasa ny mpiara-miasa tegnako mihitsy ary nandany vola nidina tany anaty ala nijery ny fanombana azy ao amin'ny limitrophe national ny vongao ary mitondra sary tany aminareo nakataka fanadihadiana ny fotony nefa hatram'izao zéro. Distrika be Fitakasima anisan'ny distrika manana anaty ala be lehibe. Misy ny ataoko hoe kolokolo angamba tsy haiko ilazana anazy hoe zeo manome vola ireo chef cantonnement na ireo ala reo dia afaka majipakala le olo dia malahelo ny tena mahita zay zavatra zay dia amenareo ihany ny zavatra misy anatoerana na am'ireo mpiasan'ireo menipériosa misy an'izay indraindray. Nanao tatitra tamin'ireo solombavim-bahoaka androany ireo mpiasa avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Tsy nisy afaka niresaka tamin'ny mpanao gazety izy ireo manoloana ireo fanao-kevitra ny solombavim-bahoaka ireo noho tsy fahazahoana lalana avy amin'ny lehibeny raha ny fanazavana. Fanovidin'ny tafika mozambikanina tamin'ny alalan'ny orinasa Paramount fiaramanidina Kaza CN 235 raha ny alatsoratra navoaka ny gazety Africa Intelligence tamin'ity androany ity. Tsy mbola nalohan'ny fanjakana malagasy ny avidin'ity fiaramanidina Kaza CN 235 ity hatramin'ny androany ka antony namarota ny tompony andraikitra izany tamin'ny fanjakana mozambikanina fity nokolona. Iry ny taona taorian'ny fanambaran'ny ministra ny fiarovam-pirenena fa manana fiaramanidina Kaza CN 235 ny tafika malagasy androany nivoaka ny lahatsoratra an-gazety tao amin'ny Africa Intelligence izay mandiso izany ary milaza fa lasan'ny tafika mozambikanina ity fiaramanidina ity. Raha ny fanazavana trany ny Sofema no ny fanaraka tamin'ny fanjakana malagasy ny taona 2024 fa hoviditsika ity fiaramanidina ity. Tsy voaloha araka io fifanarana io anefa ny vidin'izany ka nahatonga ny orinasa Paramount fanaraka tamin'ny Sofema ary izay nanome izany ho an'ny tafika mozambikanina izany. Ankehitriny eo ambany fahefan'ny tafika mozambikanina FADM ny fiaramanidina Kaza CN 235 raha tsy ahivina ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ny 17 septambra 2024 efa voalohan'ny fanjakana malagasy ny ampahambetsaka amin'ity fiaramanidina ity ary noho ny antony teknika no tsy mahatonga izany eto an-toerana. Ary fatazonareo teto ny avion Kaza tamin'ny 9 Jiona 2022. Izy io nefa dia mbola misy modification technique na fanamboarana tsy maintsy atao satria tsy afahantsika mandatsaka platsaka amin'ny elinaina ohatra ary mbola misy pisipisiny samihafa raha teknika izay tsy valaparako eto izay tsy maintsy mbola amboarina ary tsy afaka ampiasaintsika zany raha tsy vonona tsara ny fiaramanidina. Tsy nanaja ny fifanarahana araka izany ny fanjakana malagasy ka nahatonga izao fiovana izao. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministera voakasika manoloana ity tranga ity. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nandefa taratasy misokatra ho an'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana any Frantsa amin'izao fotoana izao izay monina ao amin'ny foyer universitaire malagasy any Cachan manao izay tiany atao ary tsy mitsindro ireo mpianatra ny tompony andraikitra izy voalaza fa olona akaiky ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao. Gaëtan Andriatsilavo. Misedra olana ireo mpianatra malagasy monina ao amin'ny foyer universitaire malagasy mandrato fianarana ao Frantsa amin'izao fotoana. Antony voalohany amin'izany mihamangatsika ny andro tsy zarizary anefa ny fotodrafitra asa ao an-toerana tsy misy rano mafana ny toeram-pidiovana ary fitaovana fanafanana rano mandeha amin'ny herinaratra atahorana ampidi-doza no omena raha ny fitaranana voaray. Antony faharoa
asaina mandoa hofa-trano feno ireo mpianatra na dia ny governemanta frantsay aza no mandoa ny ampahany amin'izany ary ny tena tsy zaka hoy ny fitarainan'ireo mpianatra mandeha ny feo fa ampiakarina io hofa-trano io fampiakarina izay tsy misy fifampiresahana sy fifampidiniana akory tsingy raha matahora sy didijadona no misy raha ny fitarainana trany ka nahatonga ireo mpianatra ndefa taratasy misokatra amin'ny ministera tompon'andraikitra nangataka ny sy ny fivorimbe ihany koa ireo mpianatra hitadiavana vahaolana sy ny marimaritra iraisana ahafahana manohy atsaka ny sandavan'ny fianarana saingy tsy nisy valiny izany hatreto raha ny fanadiadinana atao tany an-toerana olona iray milaza ho akaiky sy manohana ny filohandry rajoelona ny tompon'andraikitra amin'ny tantana ny foyer amin'izao fotoana ireo olana rehetra ireo izay miteraka voka-dratsy amin'ny fianarana natao raha ny fanadiadinana atao hatrany raha tsy ahivina any fanjakana malagasy ny foyer universitaire malgasy education izay napetraka ny taona 1970 tamin'ny andro ny tsiranana ny vady fototra ary notokanana ny 17 janoary taona 2017 mpianatra malagasy manodidina ny 10 amin'ny 100 isan-taona no raisina ao aminy izay ahitana efitrano 100 mitsinjara amin'ny rihana misa 5 ireo mpianatra mihoatra ny 100 ireo ankehitriny izay samy mahatsapa io olana io avokoa saingy tsy samany io hevitra tsy samy teny noho ny tsindry sy ny raha matahora miatra amin'izy ireo velom-panontaniana manoloana izany akamaroan'izy ireo ary nilaza hoe hoentina tia tanin'olona ve ny fahantrana iainantsika vahoaka malagasy afindra ty la frantsa ve ny goragora sy ny gaboraraka ka afaka manao izay tiany ataony mpitantana tsy vita ny didiko fe lehibe raha ny fitarainana fa izay tombontsoa kely tokony ho azon'ny mpianatra indray no alaina hatreto araka izany miandra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera ireo mpianatra monina ao amin'ny foyer universitaire malgasy occasion ireo fandraisana andraikitra mahakasika ny hofa-trano sy ny fanasarana ny fotodrafitrasa ary indrindra manoloana ny mpitantana izay andrenesana fitarainana dia izay ihany koa no hoentintsika misento anaty doka fo vetivetiny mahakasika ny fitombony trangavoamarina mahakasika ny covid-19 sy ny fiapetrasakana eny anivon'ny fiarahamonina eo ihany koa ny roro izay zavadi-mahadomelona tsindrona amin'ny vatana amin'ny mahazoany eny anivon'ny fiarahamonina ampany amin'ny fanadiadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo aza misaraka aminay ary maizina be izany mariko koa boum mangina be izany mariko koa boum sy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty hein resaka inona fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy mp3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-paveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro ina plus raffiné que jamais ita huilerie industrielle de Tamatave misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy hoela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy Maro dumuka fanapeseko fa France cola fuileko Io tsare, io meva Mura sadi efficaci, monsieur Mustica cita trasi Monsieur Mustica cita trasi Casa mia lam France cola Manice Si manepucho Madini jusqu'à maregegni Matura piramide na miaraka amin'ny France cola Université PEF.
Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Telomroapolo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Dao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitry ny kolikoly no ianantsika amin'ny 13:20. Love chocolate. Bic 200 étiles. Bic Confort 2. Bic 300 étiles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mamenina ny arabatra ny tomboklasia tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity isantarantsika izay. Napetraka indray ny fameloma maso ny fikambanan'ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny vita famina na ny fikambanan'ny tantsaha ao aloatra mangoro ho fametrahana ny fampandrosoana indrindra ny famivelarana ny lafon'ny famokarana no antony hoy ny mpanolo-tsain'ny aloolona. Madagasikara voafidy tamin'ny antoko malagasy miara-miainga avy any amin'ny faritany Toamasina Henri Florian. Tafapetraka tao amin'ny commune Amboasarigara district ny Moramanga ny fanavaozana ireo mpitantana mandrafitra ny fikambanan'ireo tantsaha eo anivony ny faritra aloatra mangoro. Fikambanana izay natao hiahy ny tantsaha ary hikatsaka ihany koa ny tombotsoa manokana entina hampivelarana bebe kokoa ny sehatry ny fambolena any amin'ity faritra ity. Ny tanjona sy targetra izay hokatsahan'ity fikambanana ity dia ny iarovana an'ireo vahoaka tantsaha ao anatin'ny mpikambana atao anatin'ny faritra aloatra mangoro ny mba hivelomana izy ireo tsara ao anatin'ny taniny izay efa nijariany hatrinela ary hiedivana ihany koa amin'ny mety tsindry azo lena izay mahazo an'izy ireo ao anatin'izany fameloma-teny izany satria betsaka ny sakana
zay ataon'ny hafa ao anatin'izany fitediavany tsirairay zany ny fakana ny taniny maimaim-pona ao anatin'ny tany zay efa nivelomany dia io no tena hijoroany ty fikambanany ty namafisan'ny mpanolotsian'ny loholony Madagasikara izay voafidy tamin'ny anaran'ny antoko malagasy miaramiainga ary nirina Sidonia fa zava-dehibe ny fampifondrona tahaka izao mba hiteraka fampandrosoana. Voalohany indrindra aloha dia erina mba ho betsaka nohatra izao no anangana fikambanana na vondrona olona maro zao satria eo ihany nentina hampandrosoana ty firenena ty. Faharoa marak'izay koa mampanolotsaina ny lolo Madagasikara ny tenako dia manampy an'zareo reto amin'ny fananganana n'izany braozany satria tsara zany ho atao maromaro toy izao ny zavatra misy eto amin'ny firenena to. Ny taona 17 no niorenan'ny fikambanana Fitafam na ny fikambanana Tantsalo Otramangoro ity izay manana mpikambana 2 Sarial Mahery avy amin'ny distriktin'ny Ambatondrazaka sy Moramanga. Saivana fa isan'ireo faritra mpamokatra ny faritra Otramangoro iny ka izany indrindra no nanamafisana izao fikambanana Tantsalo izao mba hitadiavana tombontsoa iraisan'ny rehetra. Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia nitombo avy telo eny amin'izao fotoana ny tranga voamanina mahakasika ny Covid-19 raha ny antotanisa farany navoaka ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tsy ampy hatreto ny fanitanana sy ny fampiaran'ireo fipetrasakana ka nampirongatra indray ny valinaretina amin'izao fotoana izao hoy ireo olona nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Mahazo vahana ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara ankehitriny araka ny salanisana navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka omaly misy 570 amin'izany ireo tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitiliana 27 sy 700 taona nomboka ny 12 hatramin'ny 17 Novambra lasa teo. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no nahitana tranga vaovao betsaka indrindra raha ny nambaran'ireo nanaovana ny fanadiadiana ny tsy fanajana ireo fipetrasakana amin'ireo toerana maro no mahatonga ny firongatra ny valinaretina ankehitriny. Matahotra fa le hoe mandeha amin'ny malalaka dia tsy manao fa raha any anaty bus sy le amin'ny toerana tangorongorona dia manao mba ho fiarovana ny tena sy ny fahasalamana amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Le mitangorongorona zany soroana moa satria efa hoe nelana indray le fiarovana amin'ilay izy dia tsy mitangorongorona elana zany le fanatonana olona maro raha azo atao tsy fanosokosona. Ny fanentanana ohatra ny nangingina satria ohatra ny tsisy tsony reny le tomobile manao radiofonika mandeha reny. Raha ny fahitako anazy dia le olona tsy fanaovana le olona cache-bouche tsony no miteraka an'ilay izy miparitaka be zany dia tokony averina le fanaovana cache-bouche na any amin'ny taxi be na eny an-dalana na amin'ny toeram-pitsaboana sy ny rehetrarehetra any tokony manao cache-bouche foana any. Ankoatr'izay nitombo ireo mpanjifa ny arivavaorona nanomboka androany tao aorian'ny fivoahan'ity antotanisa mikasika ny valinaretina Covid-19 ity hoy ireo mpivarotra manodidina ny 200 ariary hatramin'ny 900 ariary kosa ny vidin'izany. Teo aloha teo izy tena tsy mandeha mihitsy fa nanomboka an'le nahita an'le 195 ka io zao le olona dia ny nandeha indray izy androany eo folo eo na 10 ary ny lafo ray andro rehefa le tamin'le teo aloha fa tsy malafo tsony fa tsisy manao ny olona 700 zao ny lafiko teo hatramin'ny maraina. Mpianatra dia mpiasa no tena manjifa azy. Hitsain-kilany tsy nisy hatreto ny fepetra manokana noraisin'ny tompona andraikitra manamafy ny fanentanana sy ny fanajana ireo fepetra sakana ary ny fanaovana ny vaksiny fanefitra izy ireo manoloana ny valinaretina. Tsy ahivina hatramin'ny volana Jona lasa teo 400 ny taham-panaovana vaksiny ho an'ny mponina eto Madagasikara. Raha misy soritra aretina mikohaka mafana hoditra voan'ny sery dia manatona tobim-pahasalamana mandray sandraikitra aza amin'ny lalao aretina manatona tobim-pahasalamana manaova fitiliana ary eraky ny faritra 13 eto Madagasikara eo amin'ny distrika 7 dia mbola misy ireo ilay fanaovana fitiliana maimaim-poana izay tokony ho fantatra isaky ny faritra misy antsika tsirairay avy. Famivena mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana ireo karazana zava-mahadomelina tsindrona amin'ny vatana toy ny roro raha ny hita tamina fokotany iray eto Andrenivohitra. Tanora avokoa ny ankamaroany ireo tafaroboka amin'ny fandraisany ity zava-mahadomelina ity. Daniela Mino Arso.
mitombo isa ary mirona amin'ny fitsondromana zava-madomelona amin'ny vatany amin'ny alalan'ny roro ny ankamaroan'ireo tanora monina ao anatin'ny fokontany Ambohipo raha fanadihadiana natao tamina vondron'olona mpitaiza tanora androany. Na eo azy izany tsy mbola nisy hatreto ny fandraisana andraikitra manoloana io tranga io antony mampahazovana ihany koa ny fanjifana ity zava-madomelona ity. Mirongatra tena mirongatra mihitsy le fitiavan'le tanora le mitsindrona any anatin'le fokontany misy anay de mampalahelo amin'izy io zany ohatrany hoe amiko manokana miteny an'izay zavatra zay satria ohatrany hoe odintsy hita le izy eo amin'le fokontany misy anay nefa efa be da be ireo tanora na le olon-dehibe mitovy taona aminay koa tafiditra ao anatin'le izy de mba te ampiakapeo kely zany par rapport amin'izay fléau zay de eto zany ampanetretena no iverenana miteny an'le izy hoe mba mitongava de jereo le izy mba ahafahantsika miverina amin'ny fanakalo hevitra satria raha ohatra mahadiso anay en tant que hoe ponina eny amin'le faritra no misoulever an'izay question zay de afaka mitondra proof izay olona miteny fa hoe tsisy an'izany eny amin'ny quartier nay eny Ambohipo. Tsy vao izao fa efa antonany maro no nisin'ny fitsondromana zava-madomelona toy izao eny Ambohipo raha ny fanazavana ny fiankinandon'ireo tanora amin'ny zava-madomelona izay mahatonga ny lafiny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Mamay faritra toko angamba fa azo lazaina anisan'ny faritra mena eny Ambohipo de matetika le izy tsy voaresaka koa fa le faritra mena nge tsy voatery le anao le voendaka any amin'ny arabe fa ohatra hoe ny zavatra manjavona any anatin'ny tokantrano le karazana fiodinana sera maloto rehetrarehetra satria mba ahafahan'ireo zandreo manana fahafahana mividy an'le dose izy le rony de tsy maintsy mandeha ny jeu de plutôt any kokoa zany le izy de le ray aman-dreny koa mety samy taraina satria mety hoe menatra hafa baraka sy ny tariny mena ny faritra aloha raha amiko manokana mena ny faritra fa zay afaka miteny hoe maintso ny faritra mba hiteneny ihany koa. Miantso ireo tompona andraikitra hijery akaiky ny zava-misy any Ambohipo sy ny manodidina ireo ray aman-dreny mpitondra tanora. Fanatanteraka fampisehoana sary mihetsika fa ho behetsy amin'ny FM Manalakely amin'ity farany herinandro ity ny eo anivony RFC na ny rencontre de film court Madagascar izay ao ambany fiahin'ny commune Antananarivo renivohitra. Etsika nampitondraina ny anarana hoe Madagascar courte film festival tanjona ny anomezan-danja ny tontolon'ny sary mihetsika eto Madagascar io ihany koa ny sarian'ireo tanora olina amin'izay sehatra izay. Olana goavana eo amin'ny tontolo ny famokarana sary mihetsika no tsy mbola fisiany ofisy-pia izany eto amintsika. Eo ihany koa ny tsy fampiny enti-manana amokarana vokatra matianina. Tokony isy ihany koa ny sekoly fampianarana ny sary mihetsika eto Madagasikara ho ireo mpisehatra. Mialohan'ny fitadiavam-baolana manoloana ireo teboka maro ireo, izy ny fampisehoana horonan-tsary mihetsika fohy ao anatin'ny hetsika Madagascar film festival tanjona ny ampiroboroboana ny sehatra ny sinema eto an-toerana. Ity hetsika ity izy eo ambany fiahin'ny commune Antananarivo renivohitra. Amik'izay tompona andraikitra an'ilay zany ohatra hoe akalalana izy autorisation de reny zany anjaranay daholo no hébergena eto Antananarivo zany le ohatra hoe fanomboana festival de ny fanomezana ny fanamorana ny ahafahan'izay tena manatotosana izy tsy sakasakana sy ny antia formalité rehetra anaty administrative anao zany de zay no anomboka ny 2020 novambra ho avy izao ny andihany fa 7 amin'ny hetsika Madagascar festival aritra 9 andro izany ary ho tanterahana amin'ny EFM Analakely. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity manao antsoava amin'ny fampitsarana ny fandatsahana bomba sy ny famotehana ny centrale nucléaire au Zaporizhia au Ukraine amin'izao fotoana ny tale général ny agence internationale d'énergie atomique any an-toerana ny IEA izay mivena manatanteraka ny fanadihadiana ao anivony ty centrale nucléaire angeza indrindra ao Europe ity taorian'ny daroka bomba niseho tany an-toerana ny farany herinandro lasa teo. La menace plane de nouveau. Tandindomondozaka ankehitriny centrale nucléaire ao Zaporizhia ao Ukraine ho malalady maraina niverina niarany daroka bomba ity foto-dravitra asa-mpamokatra herinaratra ity samy milaza ho tsy tompon'antoka manoloana ity tranga ity ny fireneny Ukraine sy Rosia ampolony ireo tifitra bomba nataon'ny tafika Ukrainiana tamin'ity foto-dravitra sahitiny ny sabotsy sy alady lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Rosiana mifanaraka amin'ny fenitra kosa hatreto ny fatra ny radiation misy ao amin'ny centrale nucléaire Zaporizhia raha ny fanazavana trany izay ankilany manameloka ny Rosia ho tompon'antoka mananta
tateraka tsindrakolaka mikasika ity raharaha ity Ukraine. Miantso amin'ny fampitsarana ny fanimbanan'ny centrale nucléaire Zaporizhzhia amin'izao fotoana ny tale général-ny AIEA na ny agence internationale d'énergie atomique tsy azo ekena ny tranga toy izao na iza tompona ndraikitra raha ny nambarany. Ny avy eo anivon'ny AIEA izay manatateraka fanadihadinany an-toerana nanomboka omaly. Non loin de la ligne de front. Tapitra treto ihany koa ny fotoanany fampahalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko. Ato la pyramide miaraka amin'ny France Col. Vous a présenté Ny vaovao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Na raha ianao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.